ahoana marina nitondranankaiza izay telo taona izay 7 janoary 2024 7 janoary 2024 telo taona katroka omaly ilay fitantana ny Rajoelina ny firenena telo taona katroka ihany koa ilay fianianana izay tsy narahana baiboly fa nampiarina ilay laïcité de l'État ny fantaniana ho andrehetra atreto de ny hoe nitondra ny firenena nankaiza ny fitondrany Rajoelina ny firenena tao anatin'ny telo taona izay ny atsara ve ny fiainan'ny vahoaka malagasy isa-tokantrano ary tanteraka ihany koa ve ireo fampanantenana nentina nambabona ny vahoaka malagasy raha ny zava-misy aloha dia miemitra no laharana misy ny firenetsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny ena ny arikarena fahobe raha ampitahainy tamin'ireo fitondrana ny fandimby tsy nisy afa-tsy famonoana afo no nataon'izao fitondrana Rajoelina izao nanomboka ny taona 2024 izany hoe atrany no efa tazana ilay tsy fahaiza mitondra sy ny fampantoriana mitsangana ny vahoaka malagasy iarahantsika mahafantatra tsara fa efatra any amin'ny taona 2024 no efa nahitana fikorontanana ny teny anivon'ny université momba ny vatsom-pianarana nitoy tamin'ny mpiasam-panjakana mitokony mitaky ny karama izany sy ny maro hafa tozary firenena vaoziny izany Madagasikara samy nandalo teto avokoa ny hain-tany ny hain-trano tondra-drano sy ny maro hafa ny malagasy tsy mahatazona intsony ilay soatoavina maha izy azy hatramin'izay tazana izany manoloana fihetsika feno abibina mitranga eny anivony fiarahamoniny ireny dia mamaritra fa tsy hitam-bahoaka intsony ny horaisiny fa mikorontana ny fiainana ary miasarotra izany ka simba ilay soatoavina mampiavaka hatramin'izay raha ny lafiny ara-politika no resainy dia ity no fanehoan-kevitry ny mpamakafaka politika tao amina fahitalavitra rahavavy raha nitondra ny heviny tao anatin'ny telo taona nitondrany Rajoelina ny firenena izay ny tenany dia manjobona ny firenena ny lafiny rehetra zay jerefantsika menakavy na io ara-toekarena na io ara-sosialy na io ara-politika na io ara-ekonomika dia azo ambara hoe manjombona ny firenena ataoko ngambany hoe tao anatin'ny 80 taona tsy nisy image maizina tahaka izao lasa maharitra be le tsy fisinyny jiro efa nisy rano madio be teto amin'ny firenentsika ty fa amin'izao fotoana raha manodina robinet no rano maloto mivoaka efa nisy fiainana azo no zakaina teto navidina vary navidina menaka zany hoe ny fiainana ray manontolo mihitsy fa mitsika miteny zao dia mipetsaka amin'ny fantarina hoe fa maninona telo taona taorinana zay fa ndraisanyna fitondrapatana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay no matroka ny tableau ny antony dia tsotsa fotsiny ihany tsy misy miracle ny fitondrana firenena tsy misy miracle ny fitondrana firenena marina mihitsy izay voalazany izay ny hita olana amin'izao fitondrana izao dia olona tsy niomana mihitsy fa maika ny andrombaka fa efana fotsiny Rajoelina ary enatra ho azy ny hoe reseho masom-bahoaka ka nanao ny fomba rehetra mba hibatana ny fandresena vokany tahaka izao no iafarany ny vahoaka malagasy inona moa no mahafilozofia politika ny antokony izao fitondrana izao sosialista ve sa federalista sa inona toa samy tsy tazana amin'izao fitondrana izao avokoa mantsy ireo rehetra ireo raha samy nametraka izany avokoa ireo mpitondra ny fandimby fa dia hoe mitondra firenena fotsiny dia mitondra any ka miankina amin'ny kiam-bahoaka ao anatin'ny Facebook sy ny tambazotra sosialy sisa ilay fitantanana ny firenena tsy misy paikady mazava na vina tena matotra hitondrana fampandrosoana fa izay atomboka tsy hita fotsitra ny afarany fa verenjavona avokoa andramana aloha dia avy eo ajanona tahaka ireo filazana fa ho asina pisy ny omby sy ny maro hafa averina eto ity teny ny Filomary Karavalomanana ity nandritra ny ady hevitra tao amin'ny RNM sy ny TVM raha nandre ireo fampanantenana nataon'ny Rajoelina ho an'ny vahoaka malagasy io ny tenany zao ry vahoaka malagasy ny tiako resana amin'ny vahoaka rehetra mijery io zavatra marina foana
fa i Madagasikara firenena nisany tena mahantra indrindra fa efatra mahantra indrindra aty Afrika ary ny malnutrition aty dia tena mahamenatra fitsika angamba amin'ny fahatelo noho izany zany a raha hoe tehitra fotsiny zay areny eto hoe volantsika any aza manofy fa ny zavatra azo tanterahana ihany resahantsika tsy kisangisangina andrakandrana mitondra firenena ilaina matotra tsara ianao mafé tsara ny relation any velany mafé tsara vaoakanao tatoerana ary mafé tsara ny taninao voapirofo tanteraka ankehitriny io teny ny filoha Marc-Ravalomanana io voafitaka ny vahoaka otrina ny kapoaka ny vary ankehitriny otrina ny litatry ny menaka nanahoana ihany koa ny olany Jiramasy ny maro hafa mora nohony tamin'ny 3 taona lasa izay ve ny fianatra malagasy ankehitriny dibo-drano Antananarivo amin'izao kanefa de noreariana mafy fa tsy ho avela ho dibo-drano intsony Antananarivo rehefa avy ny orana fa ho amboarina ny tatatrary ary ho amboarina ny tatatratsy taona 2024 no nitenena ny Rajoelina izany taona 2024 vao manomboka ny taona inona no mahazo ny mponina eto amin'ny renivohitry Madagasikara izay etovy amin'ny Dubai afaka tsy ho atsy io anefa no isan'ny nanaratsiana ny filoha Marc-Ravalomanana sy ny ben'ny tanàna teo aloha tamin'ny fotoan'androny akory izy ankehitriny dia hoy ny mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo ankehitriny hoe raha io resaka Ramblé io dia tsy indray mandeha tsy indroa fa efa imbe dehibe izahay mpanolontsaina izahay mpanolontsaina ho fa tsy hoe ny tena korery no mampafantatra sy mitondra n'izany olany Ramblé zany eo anatrehany mpitantana ny tanàna dia ny mpanatanteraka andriamatoa ben'ny tanàna Antananarivo ny anandray tsitoana zany resahanay mpanolontsaina ihany koa mikasika an'le fanotofana tany teo amin'ny Henri Fraise io vao nanomboka io fanotofana tany io dia fa nitaterinay teo amin'ny ben'ny tanàna izany olany zany fa ny tenako moa zany raha nitenen'izany tamin'ny ben'ny tanàna dia ny valiteny azoko dia hoe za tsy hamaly anao le io andriamatoa ben'ny tanàna valiteny nataon'ny ben'ny tanàna tamin'izay fotoan'izay dia hoe mijery mifanaraka amin'ilay plan d'urbanisme tsy maintsy jerentsika amin'ny plan d'urbanisme dia miainga amin'izay le resaka fanotofana zany hoe zany mariako tsara hoe tsy misy mihitsy tsy mbola nisy aloha raha tamin'izao mandahana izao ny hoe filazany ny ben'ny tanàna na hoe famaliany ben'ny tanàna ny mpanolontsaina fa voarara ny resaka fanotofana tany eto amin'ny tanàna Antananarivo izay ilay fanazavana mpitondra tsy mba diso fa ny vahoaka trano no diso raha nylazaina nefa tamin'izay fa mila mitovy loko ny ben'ny tanàna sy ny fitondram-panjakana amin'izay afaka miara-miasa tsara raha ireo rehetra ireno zoina dia azo lazaina fa izao no farafahaizan'ny Rajoelina mitondra ny firenena anjarany tsirairay no mila mifoha amin'ny torimasony fa io no farafahaizany dia hoy hatrany ny filoha Marc-Ravalomanana hoe tsy misy ny rano tsy misy ny jiro sakafo zara raha misy ary ireo tanora ireo mbola afaka miasa tsy misy asa manjaka sy manara-po reo tsy maty manoto mietreketraka maro samihafa dia tsy sahijoro ve tsika filaza fa tsy izy zany tsy ny any atsimo ihany no ataontsika hoe vonin-kere fa ny vahoaka maro etato Madagasikara manerana ny nosy no tratrany zany tsy fampitsakafo zany maizina dia maizina mihitsy ny lalako omban'ny firenetsika tsy misy zavatra azo atenaina le zao no mitoy zao no afatra ataoko amin'ny vahoaka malagasy olona manana vina na vision sy vahaolana ary manana paikady fanaraka tsara amin'izay ilain'ny vahoaka marina mihitsy izay voalazan'izay mila olona manana politika mazava ny vahoaka malagasy fa tsy olona maniditsidina mampanantena pokaty tahaka izao no ilainy ny firenena fandrosoana no ilaina fa tsy fiemorana ny tany lasa ny vahiny tosotra avokoa ny lemaka Antananarivo kanefa dia io no nanaratsiana ny filoha Marc-Ravalomanana hoe mpanototra tany dia ahoana ilay saika ho atao tetsy ambotro manjaka ny vola tsy mitsahatra amin'ny totongany miarika reny miamidina trany 3 taona nitondrany miamafy ny fiainan'ny vahoaka malagasy ny fampianarana tsy
tsy misy mandeha amin'izay lôny. Boritra ny paosy fotsiny sisa no ianarana. Ny hôpitala zay nafa manara-penitra. Ny gasy madinika ihany no mitsabotenao. Fary zareo milaza fa manara-penitra indray ity no lasa mivoaka anivelany rehefa tsy salama. 3 taona ny fitabitro no tazany, ary 3 taona nampahantrana ny vahoaka malagasy. Ninonina lefa mbarany mpitondra io de ty taona ity sisa no faraiasany, satria ny taona 2024 izany efa firosona amin'ny fifidianana. Tsy misy tanteraka ny fampanantenana izay natao dia hoe ome manday efatra, fa angatsy hoe ao anatin'ny 5 taona dia hosongadina ty Afrika i Madagasikara. Ny rano be mameno tanàna mahabetra bony io aloha izao no itodia ny mason'izao tontolo izao aty Madagasikara, dia ireo harem-pirenena mivoaka baranainy eto amintsika dia hoe ome manday efatra indray izay anatanterahana ny vely rano. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?